Ankinkevitry na axiome ao amin'ny bokin'ny Euclide. Dimy ny axiome na ankinkevitry ao amin'ny boky io. Ankinkevitry voalohany, izy ka misy teboka roa x, y ao amina lemaka anankiray dia azo atao ny manoratra tsipika miala amin'ny x mandeha amin'ny y. Ankinkevitry faharoa, raha ohatra ka misy tsipika mampitohy teboka roa x, y, afaka atao ny manoratra tsipika tsy voafetra mandalo amin'ny x sy y. Ankinkevitry fahatelo, raha ohatra ka omena ny ivo sy ny tana dia azo atao ny manoratra ny faribolana. Zany hoe azo atao ny manoratra faribolana omena ivo sy tana. Ankinkevitry fahaefatra, mahakasika ny fahasahalan'ny zoro marina rehetra. Mitovy daholo ny zoro marina rehetra na sahala daholo ny zoro marina rehetra. Ny ankinkevitry fahadimy zany tegna manan-danja amin'ny géométrie euclidienne. Raha ohatra ka misy tsipika raiky manapaka tsipika roa hafa eto amin'ny ohatra alaintsika, tsipika L raiky manapaka amin'ny tsipika L roa sy ny tsipika L telo. Dia jerevana ny lafiny mahakely noho ny 20 degré ny tambatra zoro anatiny. Eto alpha sy beta. Ny tambatry ny alpha sy beta kely noho ny 20 degré. Noho zegny na tiagna na tsy tiagna, tsy maintsy mifanapaka amin'io lafy mahakely ny tambajoro io ny tsipika L roa sy L telo. Ny fomba filaza azy hafa koa, raha misy tsipika raiky sy teboka raiky ivelan'io tsipika io dia azo atao ny manoratra tsipika hafa mandalo amin'ny teboka io ary mirazotra amin'ny tsipika voalohany.